Mifameno tanteraka amin'ny fandaharam-pianaran'ireo mpianatra izay miofana ao anatin'izay lalam-piofanana fanorenana sy taozava-baventy izay na ny BTP ny asa tao amin'ny tetezan'ny lalam-by ao Asasinaka nentin'ny vondrona Eropeanina hijery fotony ny zava-misy ao amin'ity tetezana ity moa ireo mpianatra taona faha-efatra manaraka izay lalam-piofanana izay ao Vodivorona ao sady manatevina ny fahalalana ireo mpianatra no mijery sahady ihany koa ny asa mety andry azy ireo. Mijery fotony dia mifanakalo hevitra sy maka izatra amin'ireo zokony efa betraikefa aty Tanimboanjo ireto mpianatra taona faha-efatra eny amin'ny Politeknika Vodivorona ireto. Tonga taty Sasinaka izy ireo anatevina ny fahalalana. Zay dia misaotra an'zareo amin'ny ARM ny karakara ny mpianatra sy ny eo amin'ny Union Européenne. Zay aloha dia tsy mba naheno mihitsy ny fisian'izao zavatra zao raha tsy ary zareo reo. Zay koa dia faly amin'le hoe na dia ampahan'ny mpianatra ara ny zaka teto satria mba nahitan'ny mpianatra zany hoe ahoana zany fikojakojana sy fanamboarana zany foto-drafitrasa zany raha efa misy ka misy fahasimbana zany hoe expérience na hoe traikefa ho anazy zay amin'ny asany any erina. Resaka teknika tanteraka no votoatin'ny fifanakalozana teo amin'ny mpianatra sy ireo mpiasa izay manatanteraka ny asa fanamafisana ny tetezana eto Sasinaka. Anisan'ny naseho an'ireo mpianatra ny fomba fanetsenana ireo herika bangabanga vokatry ny asa fikoan'ny rano ao amin'ny fototry ny tetezana. Manampy amin'ny rano zany mba kely no ampiasaina ny rano fa manabetsaka ny maniabity an'le le colis zany. Tsy ny fahaizana ara-teknika ihany no atevenina ny fitsidiana toy izao. Anisan'ny tafiditra amin'ny fandaharana ny fanomanana amin'ny mpianatra ahay miatrika ny zava-misy eny Tanimboanjo amin'ny fanatanterahana ny asa miandry azy ireo. Ry zareo eo anivon'ny vondrona Eropeanina kosa no nanamora ny fitsidiana tamin'ny alalana fanampiana arabola ny ampahany tamin'ny fandaniana rehetra.